tsikony ketriketriky samy filaza azy avy fialamboly no sady fanabeazana eo amin'ny fiarahamonina malagasy ny ankizivavy no tena mpanao azy kokoa raha oharina amin'ny ankizilahy ny sakafo malagasy manko matoa mahazo ny finy foana izay mitsakona amin'ny telina azy dia teo izay soatoavina fonosiny tsikoniny izay ny fomba fandrahoana misafidy eo amin'ny karazan-tsakafo ary famoahana ny tsirony ho fikoloana ireo kolotsaina kotrehiny tsikoniny izay ho an'ny fikambanam-behivavy misehatra amin'ny fizahantany na WTAM Human Tourism Association for Madagascar sy commune Ambonivohitra Antananarivo dia novelarin'izy ireo ho azo aroso eo an-databatry ny fizahantany eto amintsika ny kolotsaina ambadiky ny tsikoniny eo amin'ny nahandro malagasy ankizy 700 avy amin'ny EPP manerana ny boriboritany enina eto Antananarivo nandray anjara tamin'ny tsikonina 4 Jona no ifanintsana handray anjara amin'ny fifaninanana tsikonina ao anatin'ny hetsika hay fimampiavana karakarain'ny WTAM amin'ny volana septambra amin'ny taona 17 ity. Ny tanjona dia le hoe ahoana ny ampivoarana ahoana ny ampiverenana ny ankizy malagasy zany ho tia sy ankafy sakafo malagasy satria ohatrany efa verivery ary ny araky ny fitenintsika moa zany ka manomboka aty amin'ny ankizy dia miakatra amin'ny tokantrano zany ka rehefa ny ankizy miteny amin'ny ray aman-dreny dia lama miara-manao miara-misalamo zany dia iny koa miakatra ataontsika hoe amin'ny firenena ihany koa hoe tia sakafo mamalagasy anay tia ny mamalagasy anay ka io azo amidy moa zany sakafo ny tanjon'ny WTAM dia mamerina izay gastronomie malagasy mba ho patrimoine vakoka malagasy dia atomboka any amin'ny ankizy izy ka raha ohatra hoe manomboka ny ankizy tia an'ilay sakafo malagasy ohatra hatrany izy dia hatrany amin'ny restaurant moa zany ary tsy afenina zany fa chef marietiny zany nataonay renim-piay an'ilay resaka ify satria hoe ahoana ny asandratana an'io sakafo malagasy io. Ho famporisiana an'ireto ankizy reto dia ny ahoana no sady nitondra tsakotsako sy ranom-boankazo ho azy ireo teto ampijerena ny horonan-tsarina ankizy moana teto amin'ny zaridainy Nandohalo ny mpikambana ao amin'ny WTAM no tariny filohany amin'ny mahareny fa eo koa ny famaranana ny ray volana ankizy sy fankalazana ny fetim-pirenena 17 ka fakasitrana azy zany fa porosina azy koa hoe mba dieny zao rehefa miomana nanao an'le faninanana ify tsikony zany amin'ny septembre dia misy hoe récréation kely zany goûter kely menany zareo mba porisika anazy sy fiaraha-miasa amin'ny commune urbaine Antananarivo ihany koa moa dia natao zao retsiky zao androany mba ampifalifaliana andreo ankizy io. Misaotra tompoko.